Merci aussi d'avoir honoré de votre présence à cette occasion. Donc ce soir, c'est la présentation officielle de Le Citoyen, un journal avec un grand format. Donc vous aurez à la sortie un exemplaire, vous tous vous l'aurez. Nous donne notre point de vue sur la société, la culture, l'économie et la politique à Madagascar, sans oublier un aperçu de ce que sera le citoyen que nous sommes. Le plus officiel de cette soirée, donc c'est le moment des allocutions. Le Citoyen, tonga manatevin-darana ireo gazety an-tsoratra maro be efa miseho eto amin'izay. Isika samy sika ihany reo ka sanatria tsy isika indray no atao hoe ho tonga namana vao mavomavo. Ny fivoahan'ny gazety vaovao tahaka ny toy ny Le Citoyen tony dia heveriny eo amin'ny anivon'ny lavitra ny mpanao gazety fa hitondra fijery vaovao, fomba fitrandrahana vaovao, ny vaovao mitrangy eto Madagasikara ary hitondra anjara birika amin'ny fanajana ny zon'ny olom-pirenena ahazo ny vaovao feno sy voamarina ary marina izay takiny sy ilainy ho fampandrosoana ny tenany manokana sy ahafahany mandray andraikitra ary manana ny safidy malalaka sy mandray fanapa-kevitra amin'ny fampivoarany ny tenany. Tao anatin'ny taona, herintaona mahery na voafidy ho filohan'ny lavitra ny tenanay dia tsy afenina fa maro dia maro ireo gazety vaovao nandalo nakana ny fankatoavan'ny lavitra mba hivoaka. Izahay rahateo tsy sarotiny satria mendrika fampahalalam-baovao samihafa maro lafy ny vahoaka malagasy ny mpamaky mba ahafahany misitraka an'izay zo alala vaovao izay. Tianay ny mampatsiahy antsika fa tsara fahatongavana ny gazety Le Citoyen amin'izao fotoana izao satria amin'ity taona ity
dia manamarika ny fahadimampolo amby zato taona ny gazety malagasy voalohany teny soana lalàndro isika eto Madagasikara. Betsaka ny lalana ny diavin'ny gazety tao anatin'izay dimampolo amby zato taona izay. Betsaka ny setra tsy maintsy natrehana, ary isika manatrika eto na dia samy mandiny tena ao anaty hoe aiza ho aiza misy ny gazety malagasy tao anatin'izay dimampolo amby zato taona izay. Mariky ny fanamafisana ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra ary ny firosoana makany amin'izany ny fisian'ny gazety vaovao toy izao, irariana ny fahatongavan'ny hafa. Satria aoka ho zarontsika tompony orinasa fanaovana gazety sy mpanao gazety, indrindrindrindra isika mpanao gazety miasa isan'andro isan'andro amin'ity sehatra ity, fa isika ireo dia tsarain'ny olona isan'andro isan'andro amin'ny lahatsoratra sy ny vaovao avoakatsika. Fa ny mpanao politika nge isaky ny fifidianana ihany izy vao tsarain'ny olona amin'ny alalan'ny latsabato. Isika dia tsarain'ny olona hoy ary ahafantarany hoe ity no mbako manana ny heviny na ity tsy akasitrako fa mamandalitra. Zay ny tokony ataontsika mpanao gazety ao an-tsaina mandrakariva, manome vaovao olona amin'ny fomba hitrandratsika azy ao anatin'ny fanajana ny deontolojia sy ny etika ny asa fanaovana gazety isika, fa tsy sanatria olona mpandrehitra afo na ho mpamono afo mandrakariva eto. Tsy ho lava ny resako fa afaka manambara kosa fa tsy mbola misy afaka amin'ny tompo teny fantatra ho any manana samyreriny marina ao anatin'ny asa fanaovana gazety na hoe any tompon'ny gazety. Be dia be raha teo ny tanora mitsofoka amin'ity sehatra azy ity amin'nkehitriny dia inona fa hitondra ny fahaiza-manaony sy izay mba mety ho heveriny ho anatsarany izany tontolo ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara izany ireny tanora ireny, fa tsy hotsindrin'ireo zokony lava mandrakariva zay tratry ny azopinina ao izy ny demokrasia na indray ny sasany. Farany ary tsy ny kely indrindra, mirary fahombiazana feno ho an'ny gazety Le Citoyen izay tonga eo amin'ny tsena ny fifaninanana mahakadiro ary maniry ny paritany izany gazety izany eran'ny Madagasikara, satria mbola olana anankiray sedran'ny gazety ansoratra koa eto amintsika ny fiparitany hoe manerana nosy eto Madagasikara, satria na tiatsika na tsy tiatsika dia anisany manotondra anjara biriky amin'ny fanabeazana ny olona ahay hamaky teny sy hanoratra ny gazety. Dia misaotra tompoko ary mirary fahombiazana tanteraka ho an'ny gazety Le Citoyen.